mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falaravatsery afanatratra ity tarata fahelina amby roapolo ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera sy Lozokironiana sy Menaena izay niolonony tamin'ireo tampanapaka ary Saoly. Ary nanao fanampam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianana ireo dia hoy ny fanamasina: antoka no ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa efa niantsoko azy, ary efa ny fahadianana sy ny vavaka ary nameran-tany taminy izy dia nandefa azy. Ary efa nirahan'ny fanamasina izy roalahy dia nidina nakany Seleukia izy ka niondrona atsambo teo akany Kiprosy. Ary noho tonga tany Salamisy izy dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Ary efa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Bar-Jesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, izay nitoetra teo amin'ny Sergio Paulo, governoran'ny tany sady lehilahy indry, ary izy napaka ny Barnabasy Saoly akao aminy ka naniry mba hareny tenin'Andriamanitra. Fa Elima, mpanao ody efa izany anarany raha adika, nanohitra azy roalahy sady nitady ampivily ny governora tsy anaky ny finoana. Fa Saoly kosa izay atao koa hoe Paoly, feno ny fanamasina dia nibanjina azy ka nanao hoe: ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena. Ialahy zanaky ny devoly sady fahavalo ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamely ny lala mahitsy ny tompo va ialahy? Ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo hamela ny ialahy dia ho jamby ialahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao aminy araka tamin'izay ny mampajambena sy ny aizina, ary ny raparapa nitady olona hitantana azy izy. Ary ny governora no nahita izay efa natao dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo. Iray masina manamasilana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Matetika firesakantsika ato anatin'ny mofinaina ny hoe mizara roa na nisokajy roa ny fiangonana kristiana tamin'ny taonjato voalohany. Dia ireo ataontsika hoe église judéo-chrétienne na ireo fiangonana na izay ireo fiangonana izay avy amin'ny jiosy na ireo kristianina zay, tsy inona akory fa ireo jiosy niova kristiana, izay antsoina hoe église judéo-chrétienne, jiosy niova kristiana, vavahana jiosy izany fa nandray ny vavahana kristiana, nandray ny finoana an' Jesosy. Fa ankilany kosa dia misy ny église pagano-chrétienne, zany hoe avy amin'ireo jentilisa, ireo izay tsy jiosy firy zanana ny koritiana, ny galatiana, ny efesiana, ny kolosiana, ireo no niova kristiana, hoe antsoina hoe pagano-chrétienne. Ka eto amin'ity asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ity no nanomboka ny fitohina filazantsara tany amin'ny jentilisa ka ho teraka ny antsoina hoe église pagano-chrétienne, na ireo ny fiangonana tsy jiosy fa jentilisa nefa nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy. Teo Antokina, raha ohatra ka Jerosalema no renivohitry ny église judéo-chrétienne, dia Antiokia kosa no renivohitry ny église pagano-chrétienne. Ireo tendro anankiroa zany no azo lazaina ho loharano niteraka ny fiangonana kristiana maneran-tany. Dia ny fiangonana izay judéo-chrétienne nanana ny Jerosalema ho renivohany, ary ny fiangonana pagano-chrétienne izay nanana Antiokia ho renivohiny. Tahaka amin'izao andro antsika izao moa dia misy ny église katolika romana ohatra tany andrefana, ary misy ny église orthodoxe taty Antsinanana. Mitovitovy amin'izany iny moa efa any amin'ny taonjato, ataontsika hoe any amin'ny taonjato varaika ambin'ny folo any no nizarana ireo fiangonana lehibe roa ireo, ny katolika romana any andrefana sy ny orthodoxe taty Antsinanana. Fa ity kosa dia miresaka ny fiandohan'ny vavahana kristiana. Dia Antiokia izay any Turquie amin'izao, Turquie iny zany no azo lazaina hoe nandrakotra ny vanim-potoana ny andohan'ny filazantsara. Dia tany Antiokia izay any Turquie hotsika no nipura ny vavahana kristiana ho an'ny vavahana tsy jiosy zany, na ho an'ireo judéo pagano-chrétienne. Raha toa ka mamaky ity andininy ity zany izay eto ny andohan'ny fitohina filazantsara tamin'ireo tsy jiosy, dia misy lafin-javatra mamperitreritra roa na telo. Voalohany dia ny asa misiona
na ny asa fitoriana ny filazantsara dia mipoitra ao anatin'ny fiangonana, mipoitra ao anatin'ny fiangonana ny asa fitoriana ny filazantsara, adidin'ny fiangonana ny mitory ny filazantsara. Mazava ny andininy voalohana hoe ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia de nisy mpaminany sy mpampianatra. Zany hoe ny asa fitoriana filazantsara dia asan'ny fanamasina mazava ho azy, fa asa zay mipoitra eo anivon'ny fiangonana, asa tanterahin'ny mpino. Ary zay mandrakariva no fijery ny testamenta vaovao no antsoina hoe fitoriana ny filazantsara. Tsy mampisaraka ny fiangonana sy ny filazantsara ny testamenta vaovao. Amin'ny testamenta vaovao zany de ny hoe miara-dala an'ireo, ray ihany ireo. Asan'ny fiangonana ny fitoriana filazantsara, ary ny fitoriana filazantsara de miteraka ny fiangonana. Zay fiangonana miorina de mitory ny filazantsara, ary rehefa toriana ny filazantsara io dia miteraka fiangonana indray io. Zavatra marina nefa ao anatin'izany antsoina hoe asan'ny fiangonana zany ny fitoriana filazantsara, na koa adidin'ny fiangonana mitory ny filazantsara dia tsy tonga ho azy marina fa asan'ny fanamasina, fa mibaiko ny fanamasina ny fanirahana mpitory ny filazantsara. Dia hoy ny andininy fahatelo manao hoe ny fadianina ireo sady ny vavaka ary nametra tanana taminy. Zany hoe tena fanirahana mihitsy, tena fanirahana. Ao anatin'ny le hoe ny fadianina de milaza tsy tokony adoroantsika fa amin'ny fomba fijery aty amin'ny eglizy paganao kretianina ny fifadikanina de zava-dehibe mihitsy. Ny fifadikanina dia milaza fahafoizana zavatra tiana, ny fahafoizana zavatra hoe fototra nefa afoy noho ny amin'ny fivavahana. Ary dia tao anatiny zany fifadikanina izany sy vavaka izany no nahafahan'ny fiangonana naniraka, nanositra, na zay anazy lazana azy. Tsika mampiasa ny teny hoe manositra, fa ny filazantsara de manao koa hoe maniraka mpitory ny filazantsara. Tsy misaraka ihany koa zany ny hoe fanirahana mpitory ny filazantsara, tsy misaraka amin'ny vavaka, tsy misaraka amin'ny osotra na ny fanirahana na ny fanomezam-pahefana. Mampieritrereo mantsy ny hoe indraindray misy fivavahana mipotra tapoka etsero, tsy hoe sanatria ny tsara naizana izy tsika, fa misaotra masina de tena manao zava-dehibe ny fiangonana, lay ataontsika hoe tradition apostolika, lay hoe lova zay nolovana tamin'ny apôstôly. Ny fiangonana eto dia miorina am'zany fampianaran'ny apôstôly zany, miorina ary mifamatotra am'zany fampianaran'ny apôstôly zany. Ary ny tantara hitantsika fa i Barnabasy dia nifanerasera be tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, zany hoe mifanerasera tamin'ireo apôstôly tany Jerosalema. Ka ny fiangonana tany Antiokia zany de tsy hoe satria ny fiangonana mipoitra tany anivon'ny Jentilisa de fiangonana tsy nisy ny fandraisany tamin'ny apôstôly. Fa raha mamaky ny toko faha 1 sika dia mahita fa i Barnabasy dia nifandray toko faha 1 andininy pa 7 ka hatramin'ny 2 dia manazava fa nifandray mihitsy tamin'ny apôstôly i Barnabasy. Ary i Barnabasy dia naka ny Paoly na naka ny Saoly tany Tarsosy hiaraka hitory filazantsara aminy. Hotsika manao hoe ny fitoriana filazantsara de miteraka ny fiangonana, ary ny fiangonana dia mifamatotra amin'izay fampianaran'ny Kristy, famatotra amin'ny fampianaran'ny apôstôly, famatotra amin'ny afatry Jesosy Kristy tompo zay notehirizina sy nampitain'ireo apôstôly. Fa ny zava-dehibe faharoa zay aseho ny teneny tsotra masiny ity, tsy hoe maniraka mpitory ny filazantsara ihany ny fiangonana amin'ny asan'ny fanamasina ary manjary mitory ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra, fa asehony ty asan'ny apôstôly toko 3 ty koa ny ateraky ny fitoriana ny filazantsara. Ny ateraky ny fitoriana filazantsara dia manafaka ny olona. Mandrakariva de miteraka etaeta ao anatin'ny olona ny filazantsara. Rehefa toriana filazantsara de miteraka etaeta ao anatin'ny olona. Atsika rehefa tonga tany
rehefa namakivaky any Seleukia, namakivaky any Kyprosy dia tonga tany Pafo a, de niona tamin'ny gouvernoura, niona tamin'ny gouvernoura zay nangetaeta ny tenin'Andriamanitra lay gouvernoura, ary izany etaeta izany a dia aseho amin'ny bokin'ny apôstôly fa tsy hoe mangetaeta de mora mandray ny filazantsara, fa misy koa ny vato misakana ny fandraisan'ny olona ny etaeta, zany hoe misy mangetaeta amin'ny filazantsara, fa lay ratsy kosa dia manao zay tsy ampangetaeta na manakana ny fitaran'ny filazantsara. Ny mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazantsara, ny mponina na ny vahoaka na ny fiarahamonina mangetaeta ny filazantsara, fa ilay ratsy kosa de manao zay tsy hitaran'ny filazantsara, manao zay tsy hiparitahan'ny filazantsara. Ny filazantsara mantsy any de manafaka, ny filazantsara de manazava ny sain'ny olona, mahatonga ny olona ahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra, ahatakatra ny fitiavan'amana, ahatakatra ny hevitry ny atao hoe fiainana ny filazantsara. Ary arakaraky ny itoriana filazantsara no atakaran'ny olona koa fa misy ny maizina de misy ny mazava. Tahaka ny tenenin'ny Paoly tamin'ny Elima teto manao hoe ho latsaka ao anatin'ny aizina, ampahajambena anao, tsy jamby ianao ary tsy ahita masoandro. Zany hoe ny filazantsara dia mahatonga ny olona mahay manavaka ny hoe ty maizina, ty mazava, ty tsara, ty ratsy, ty mety, ty tsy mety, ity fitiavana, ty fahakalana, ty asa, ty akamoana sy ny sisa rehetra, dia manome an'izay fahazavan-tsainy zay ny filazantsara. Ary rehefa toy ny filazantsara io de manova koa ny fiarahamonina, tsy hoe manova ny olona fotsiny fa manova ny fiarahamonina. Raha toa ka manaraka tsara tsika ny asan'ny devoly, ny devoly a rehefa miasa dia avy hatrany dia manarona ny fiarahamonina, ary ataon'ny devoly zay ababo ny fiarahamonina. Mazava be hitantsika misaotra masin'ny testamenta vaovao, ataon'ny devoly zay aparava ny fiarahamonina, ary rehefa sarona ny fiarahamonina de simba ny tsirairay na ny individu. Zany hoe ny asan'ny maizina zany de zao rakofany ny fiarahamonina, ary rehefa aveo dia miako any amin'ny tsirairay avy ilay fahalovany, de simba ny rehetra. Ny filazantsara kosa mifanohitra am'zay. Ny filazantsara dia avy hatrany dia any amin'ny tsirairay no miatraika, ary de aveo iny tsirairay iny no manjary fanasina manova ny fiarahamonina. Tsy mitovy ny lalan'ny faharatsiana sy ny lalan'ny fahatsarana. Ny lalan'ny faharatsiana hotsika atao dia avy hatrany dia mandrakotra, ohatra hoe mieza, hitantsika amin'ny fiarahamonina amin'ny vanim-potoana ankehitriny, sanatria tsy hoe tsara zay mety mizahatra mitranga ankehitriny eto ambonin'ny tany loatra isika, fa hitantsika fa hoe miafina ao anatin'ny rafitra ny faharatsiana indraindray, miafina anatin'ny mondialisation any izy, miafina anatin'ny fotom-pisainana samy hafa rehetra any izy, ary dia manjary mandrakotra ny toe-tsain'ny fiarahamonina manontolo mihitsy, manjary mandrakotra izao tontolo zao na ny fiarahamonina na firenena anankiray mihitsy, ary mety mamatotra firenena ray, na mety mamatotra vahoaka maromaro mihitsy, ary rehefa mipetraka maharitraritra ao izy dia simba tsikelikely lay individu. Zany hoe raha tsorina dia avany amin'ny ankapobeny makany amin'ny tsirairay ny lalan'le faharatsiana. Fa rehefa mitoro ny filazantsara kosa de zao tsy zay. Mitoro ny filazantsara tahaka zay atsika eto, fa miatraika any amin'ny tsirairay aloha le filazantsara. Eto any dia aseho ny asan'ny apôstôly hoe dia nandray ny filazantsara lay gouvernoura. Zany hoe ny filazantsara dia zavatra manokana ho an'ny tsirairay, zavatra fanapahan-kevitry ny tsirairay, zavatra fibebahan'ny tsirairay ny filazantsara. Ary rehefa mandray ny filazantsara iny kosa nefa lay tsirairay dia avy hatrany dia manjary vavolombelona ao am'lay fiarahamonina izy ka manova ny fiarahamonina indray. Hitantsika zany eo amin'ny tantaran'ny firenena, tantaran'ny malagasy, fitoka filazantsara eto Madagasikara eran-tany dia saika izay filazantsara hoe manomboka amin'ny tsirairay zay mahatonga ny filazantsara
manakery manova ny fiainam-bahoaka, manova ny toe-tsaina satria manjary tompona andraikitra ny tsirairay, manjary mahatsiaro ho manana adidy eo anatrehan'ny fiarahamonina ny tsirairay vokatry ny asan'ny fitoriana ny filazantsara. Fa ny fahatelo zay asehony ity andinitsotra masina ity afaka malala de ny fahefan'ny filazantsara, ny fahefan'ny filazantsara. Tsy tena hoe fahefan'ny Saoly loatra io na fahefan'ny Paoly loatra, tsy zay, fa ny filazantsara dia herin'Andriamanitra, ary herin'Andriamanitra afaka mandrava an'zany vato misakana zany. Misy ny vato misakana ny fitoriana ny filazantsara, misy ny vato misakana ny fihitaran'ny filazantsara, misy ny vato misakana ny fielezany filazantsara, io hitantsika zany, fa izao tsy voasakana zany herin'ny filazantsara. Matetiky tsika tatoato maheno ny fahoriana iainan'ireo kristianina any Pakistan, saika dorana ny fiangonana, samborona ny kristianina, anjato ny anarivo ny tanàna ray manontolo, misy fotoana arany kristianina te-tokana mihitsy any Pakistan no ny amafiny fanenjehana mahazo ny kristianina any atoerana. Na ahoana nefa de zao ny filazantsara de herin'Andriamanitra ka tsy voasakana. 20 taona zao no nitoriana ny filazantsara, marina loatra fa mbola be de be ny olona eto ambonin'ny tany tsy nandre ny filazantsara, misy miala amin'ny filazantsara. Eto Madagasikara fotsiny mbola ny atsasaky ny malagasy no azo lazaina hoe nandray ny fiavahana kristiana, nandray an'i Jesoa. Misy zany ny vato misakana, fa na ahoana de zao herin'Andriamanitra ny filazantsara, ary satria herin'Andriamanitra de tsy voasakan'olombelona, herin'Andriamanitra dia tsy voasakan zavatra na inona rehefa miasa Andriamanitra. Andray no aseho an'tiny hoe raha ny teny mahery Paoly eto ny teny ilay mpanao ody, ny teny mahery de teny azy manao hoe iala feno fitaka rehetra, avetsena, zanaky ny devoly, fahavalo ny fahamarinana, dia ny hevitry tsy hoe sanatria manimba olona Paoly, te hoe maninana de nozon'ny Paoly lay olona, tsy zay loatra, fa ny tiany esan'ny apôstôly aseho de ny hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanakatsakana ny filazantsara, ary ny herin'Andriamanitra no nandrava lay vato misakana ny filazantsara. Ny vato misakana ny filazantsara zay aseho hoe hita amin'ny toetrany ity atao hoe lima ity any hoe nylay ratsy na ny aizina rehefa miasa ao anatin'ny olona de manjary olona feno fitaka, tsy pilazany marina, olona feno fitaka zany hoe tsy mitondra ny olona ho amin'ny lala mahitsy, tsy mitondra ny olona ho amin'ny fivelarana. Zany ny asan'lay ratsy atsika ny fahasivy, feno fitaka iala ho Paoly, ary tsy vitan'zany fa fetsifetsy, zany hoe manambaka, manao zavatra tsy mety, tsy mieritreritra fa tsy ny tena, ary ozy manao hoe fahavalo ny fahamarinana, zany hoe mandrava ny fahamarinana, tsy mahajoro ny fahamarinana mantsy raha ohatra ka manaraka ny filozofina ny toe-tsaina grika isika, zay ohatra hoe ny fahamarinana araka ny Platon, ny fahamarinana araka ny Sokrata, fahamarinana araka ny Aristote. Fahamarinana dia isany atao hoe zava-dehibe mihitsy tamin'ny toe-tsaina grika. Ny fahamarinana no antoka mampijoro ny fiarahamonina, ny fahamarinana no simenitra mampijoro ny fihavanana, nampijoro ny demokrasia ohatra, raha ohatra ka mitodika amin'ny hoe demokrasia tenenina isika. No zany dia eto Paoly de miteny hoe ianao de fahavalo ny fahamarinana, ialahy de fahavalo ny fahamarinana, zany hoe mandrava lay simenitra mampifandray ny fiarahamonina, mandrava lay kofehy mampifamatotra ny fiarahamonina, satria ny fahamarinana de simenitra hoy tsika teo, fa rehefa manjaka ny fitaka, manjaka ny havetsena, manjaka ny fandravana ny fahamarinana de zao miamy saratsaraka ny fiarahamonina, tsy mifampatoko ny fiarahamonina, tsy afaka ny fandray tsony ny fiarahamonina, tsy afaka miaraka mijery tompontsoa, tsy afaka miara mijery vina imborona tsony ny fiarahamonina rehefa ny havetsivetsena sy ny tsy fahamarinana no mitranga.
de zao nravan'ny filazantsara zany toetra ratsy zany. Ny filazantsara zany de zao mamerina ny olona ao am'izay fahamarinany zay, ary le toetra fetsifetsy de manjary toetra feno fangorahana, toetra feno fahalala-tanana, toetra feno fitsimbinana ny hafa, toetra feno fieritreretana zay mahasoa ny olona rehetra, ny soa-iombonana ny filazantsara. Le afaka malala manana didy ary isika mpino, manana didy amanandraikitra isika hizara ny filazantsara, tsy hoe faly finaritra mitanisany ny olam-piarahamonina fotsiny, fa zava-dehibe ny toritsika ny filazantsara, fa ny filazantsara manafaka, ny filazantsara manitsy, ny filazantsara mitaiza, ary ny filazantsara dia fiainana. Ivalakisika tompo misotranao zahay anony fahatsapahanay fa ny fiangonanao no naorinao mba hitory ny filazantsara, ary adidin'ny mpino ao anatin'ny fiangonana raha teo zany. So raha fampatsahivinao anay amin'ny teny zay novakianay fa ny filazantsara de herinao Andriamanitra manafaka, herinao Andriamanitra manova, herinao Andriamanitra mandrava ny fitiavan-tena, ny fitaka, ny tsy fahamarinana, ary herinao Andriamanitra maniraka anay. Tompo de mivavaka ho an'ny fiangonana izay no amasinonao sy nofidinao hitory ny filazantsara. Aza velanao variana izy fa taomy ahatsiaro zany didy masinay zany. Jereo koa ny kristianina tsiraray, terizo ny kristianina tsiraray, amasino mba ahatsiaro andraikitra am'izany fitoriana ny filazantsara zany. Dia mampahirezy anao tompo ny isam-batan'olona ny tokantrano any, mampahirezy anao ny isam-batan'olona izay nanaiky anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy mba ho vavolombelona zany filazantsara zany naiza misy azy. Dia mampahirezy anay tompo amin'ny fiainana isan'andro, fotosy fifaliana sy fiadanam-po ny fiainanay aharitra amin'ny fanomponanao zahay. De manankina ny isan'andro na eo am-pelatananao zahay raha izanaka fanahy masina. Amen.